kuvi mafana ruvulani kunaka ni matula mtani Bidana kuvi mafana ruvulani Lefana ndundu na yela pete mfanya ye 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 Kunaka ni matula mtani Indifutana karoti mafani ruvulani Ifanet kunaka ni matula mtani Indifutana karoti mafani lani Lefana ndundu na yela pete mfanya ye 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 Mfanya we mfanya wa Mfanya wa Mfanya we mfanya wa Mfanya wa Mfanya we mfanya wa Fanya wa, fanya we, fanya wa, fanya wa. Nega, mola nega. Jura, lova. Poça. If I eat shows, peace, more than peace, you'll piss. Bakafka lava, they man know what it is. Jack Catalyst, you pass no black, she don't need an affrage. Italian ladies, she's shaking at this. I choose a cook, Nakaka, as I'm an Arakan, then I will have some loose Takaka. If I'm this skin, Bola Macamaril, Fat Yam News, Taka skin, I'm Chapo Tanur, for Mam de Libya, Cold Sipa Chapur, Asamur, who's the Quacha and Ayana, Karamalan, for the Mazaka Swana, Nataka Sombra, Tukasan, Pataman, the Bab might feel better than a fat man, one Lamana Bola Mapra, the same beautiful Alaka Fat, the Zanabia. And come get off for feature. Let this up for Peter. Let to Chita. Then the one pasita. And come get off for feature. Let this up for Peter. Let to Vita. Pote cucina nanjamana. Rita fatindrasana. Seri vai bella safatilla. Seri kukraka kampivyamla. Milano princesse fa 400. Uva bitch fa 7 Penso nunde fa tungululu. Awatan bebe mis bosu manduna. Red shamlo to make fuck. Tameta kanyamban foot. So matat shoka nefa mitendo shot. Shan mas toka nefa shoot from shot. Generação kayamba nefe lab desuari. Rila sa papa nefu dog. Pedo, string, together, full, kanda, fati, La mamacita, and come get off for feature. Let this up for Peter. Let to Chita. La mamacita, and come get off for feature. Let this up for Peter. Let to Vita. Falfal am pon pepelela ka. Tu es le sipa manquil, fa kukra kaka vite, weze sipa fo pig net honnête. Rakam vav tena kuya le biasna. Te tav tena tata pepe fula mo tiavna. Suspen framam fikan la tilti. Sengera tilti. Krata kiki. La mamacita, and come get off for feature. Let this up for Peter. Let to Chita. La mamacita, and come get off for feature. Let this up for Peter. Let to Chita. La mamacita, and come get off for feature. Let this up for Peter. Let to Chita. La mamacita, and come get off for feature. Let this up for Peter. Let
vita. Saiko baka bola zegny. Anao tika zash mahay maty kay andefa mbola tsy vita. Andesiko mivadinao fô za kanao niany. Laolo mpilantoka kely bôbôta ma. An'miravantsika rehetra mampiomehy le hira fa laolo ty nanitsoka tsy haiko ozy izy teo andrasa aloha programmentsika anankiray ohatran'izay fa misy taboscatsika andrany alina. Aiza izy teo clip korakoraka ia zay fa miravantsika rehetra am'izao arivarivo zao tena ariva tokoa ny andro ary efa maizimaizina mihitsy aty am'izao satria efa tafiditra ao anatin'ny automne-tsika am'izao ary non never give up le soratra zay le soratra io never give up ne jamais laisser tomber ka misy antony mihitsy nanaovana an'io andrano satria zay ny contexte androany raha ohatra lazaina amin'ny fomba fosy angana never give up never give up never give up zafadiko ka fanomeravantsika rehetra ary fialatsiny aloha ny voalohany indrindra satria tsara aloha za raha izay faharoa mialatsiny ihany koa am'ireo olona efa zay tonga eto Paris am'izao andro zao nieritreretra ary tsy nahita an'le ino ty teo le publication kankeo hoe amin'ny le 30 le procès fa tena mialatsiny mihitsy efa tamin'ny asa aloha tu peux me donner les ciseaux s'il te plaît efa tamin'ny folo avy nahita an'le izy ary oui voilà efa tamin'ny folo maraina avy nahita an'le email milaza an'le izy amin'ny 30 octobre ka tena ifonako tanteraka amintsika rehetrarehetra tokoa mialatsiny fa tena tsy tsika moa mandahatra ny fotoana fa zareo tompona andraikitra amin'ny fikarana aty on va dire hoe confinement oblige ngamba nizay ngamba mety fandehany fa tsy raisitsika hoe misy zavatra hafa akory na hoe misy zavatra hafa bon fantatronareo fa lina de lina amin'ny zavatra rehetrarehetra indrindraindrindra amin'ireny zavatra mivoaka gazety reny iresaka momba n'iny gazety iny tsika rehefa avy eo sy ny attitude sy ny tempérament tokony entina par rapport amin'iny gazety iny bon ny atsika moa rehefa ohatran'ireny ny sasany afenina fa ny atsika de tsika mihitsy no mipublie azy satria zao ny antony de zao reny zavatra reny anarina any de misy ny zavatra atao androany moko de misy effet latent daholo zany hoe rehefa tonga amin'ny fotoana là il faudra payer de là vraiment il faudra payer pour l'instant ils vont faire des pieds et des mains lourds pour attaquer, pour nous attaquer. Enfin, on verra. Nous aussi, on a notre défense. On a les moyens juridiques pour ça. Donc, combat ouais. Combat Ka anao tatasika kely aloha tsika tatasika voalohany le hoe manga ny lanitra la peur pire que le mal fa maninona ny hoe manga ny lanitra dia satria tonga zany ty de mifandray roa par rapport amin'le gazety de am'izay tsy lava be ny émission antsika androany fa maromaro koa ny mbola
tsara ihany jerena ny émission-ny ray aman-dreny James Saratsino na de hoe rediffusion ara rehefa avy eo ny jerenareo. Fa ataontsika mifandray roa le izy. Tany amin'ny taona telo sy roa arivo tany rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana dia be dia be moa malagasy no nitsoaka taty andafy ary mpanao politika goavana maromaro tena azo lazaina hoe amanjatony no nitsoaka taty andafy. Ary tamin'izany andro izany dia niezaka mihitsy ary ny tena moa zany afaka mivezivezy satria rehefa natao ny ankety tany amin'ny DGDU dia mazava ny dossier par rapport ny tenako tamin'izany dia convoqué indroa tany ary za ifantatarako tamintsika zany dia voatery tsy maintsy nalefa satria ny zavatra natao rehetra tamin'izany dia nisy appel d'offre daholo. Fa tsy izay no tiako hatongavana. Rehefa tonga ny élection 2006, 2005-2006 izy zay dia taty amin'ny 2004 taty dia efa nanao conception. Eto dia miala tsiny no anaran'olona fa tsy mampaninona maninona an'izany satria afaka manao démenti raha lainga ny teneniko. Tamin'izany dia nieritreritry no candidat Andriamatoa niasa n'Andriamanjata ary le tonga taty a Frantsa izy mitady lobbying, mitady moyen financier ahafahany manatanteraka amin'ny atsakany sy andavany ny candidaturany. Tao anatin'izay nefa nisy ihany koa ny fieritreretana Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo ny hoe hilatsaka. Nivory tao amin'ny Novotel tery amin'ny tery akaikin'ny La Défense tery izay telon-dralahy. Arivariva ohatr'izao tsara mihitsy tamin'izany tany amin'ny 2004 tany zany. Zao ny zavatra nilazaiko tamin'ny Pierrot tamin'izany Rajaonarivelo. Ianao raha hieritreritra no filoham-pirenena ianao dia tena tokony asehonao amin'ny malagasy fa say ianao. Manaova tentative par tous les moyens hodinao amin'ny Madagasikara. Nasanatrin'izany ara ianao samborin Ravalomanana higadra. Ça va se retourner contre Ravalomanana. Tsy haiko na ny teniko no narahany na ny tenin'ny mpanolontsaina azy na ny ireo olona mpiandraikitra ny communication. Fa dia raha nahatadidy tokoa nareo dia nanandrana indroa intelo Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo hody tany Madagasikara fa tsy navelan'ny Marc Ravalomanana niditra tao Madagasikara. Tsy navelany. Ary nisy notam tamin'izay. Efa tonga teo Maurice, tao île Maurice Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo raha tsy diso tamin'izay fotoan'izay. Say zany raha namana. Tsy tafiditra Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo dia fantatritsika fa jusqu'androany izy tsy lasa filoham-pirenena ary tsy nahavita mihitsy satria tsy nety ny plan. Inona ny ifandraisan'izay amin'ny zavatra amin'izao fotoan'izao? Na hoe inona ny tsy ifandraisana amin'izay, inona ny lesona azo raisina amin'izay?
Ny tenako zany no ny teny Angapiro Rajaonarivelo hoe raha teo filoham-pirenena ianao dia modiana Madagasikara na ho samborindra valomanana ary. Zay zany le izy. Mila fasahiana zany io. Inona ny zavatra mitranga any Madagasikara? Maro, pour ne pas dire hoe une trentaine malagasy izay mba manamanam-bola kely, nahita fandrosoandrosondra kely, nahazo vola kely tamin'ny Bois de Rose teo, nahazo vola kely tamin'ny affaire Masisy rehetra teo, dia mieritreritra ny hilatsaka filoham-pirenena. Hilatsaka filoham-pirenena satria ny ao anatin'ny saina dia hoe raha valomanana raha mpivarotronono na vita. Eno tsara ny teniko a. Andry Rajoelina raha DJ na vita. Fa hoy ny sasany hoe maika fa izany. Miasa amin'ny orinasa ambony aty a Frantsa, bebe karama any Luxembourg, manamanam-bola any Italia satria ambassadeur avany, manamanana situation any Madagasikara. Inona ny zavatra mitranga? Sakaleta daholo. Sakaleta daholo. Aza adino fa raha nanao sondage maromaro zahay dia ny tena tediavin'ny olona, tena tediavin'ny malagasy, ny profil amin'ny filoham-pirenena tediavin'ny malagasy dia profil na filoham-pirenena tonga dia mahasa ary tonga dia mahasa manadio ny firenena amin'ny lafiny rehetra. Zany hoe tsy mbola mianonce akory ianao hoe candidat ianao dia efa mampiseho fasahiana ianao. Mampiseho ianao fa olona manana poignina, ary mampiseho ianao fa olona mahasahy mafy misedra mafy, ary mampiseho ianao fa sahanao mitenira tety amin'ireto olona mampijaly amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao. Autrement, araky ny teniko, dia lany vola fotsiny eo ianao amin'ny 0,% satria na miaramila tokony hanaraka anao ary dia mahita anao hoe rainy tetaka na hoe sakaletaka. Tonga amin'ny fifidianana vao zay ianao vao mody na herintaona alohan'ny fifidianana zay vao mody manao asa soa à gauche, asa soa à droite, dia midéclaré hoe zahay aloha démocrate zay fa tsy mety aminay za amin'ny fanonganam-panjakana zany. Nefa ny tena marina dia rainy tetaka, sakaletaka, sary tahotra, mpiatsara velatry fotsiny foroba. Dia mieritreritra ianao fa ho tratra amin'ny piègenao ny malagasy hoe ianao rainy tetaka dia roa taona alohan'ny fifidianana na herintaona alohan'ny fifidianana dia iny ianao tonga ohatra mipary mazy fotsiny tonga teo ianao dia tonga amin'le système ianao dia lasa ianao manao asa soa soi-disant. Mety ny vola ianao ve alany vola alan'ny Andry Rajoelina sy ny akamany sy ny namany, indray moa tsy akama fa namany, ny Andry Rajoelina sy ny namany tsy alany vola an'ireny ianao. Dika zany ianao zany na inona nataonao epsilon ianao.
afa-tsy le avy amin'le fasahina ihany. Raha tamin'izany andro fa nandeha ny adevitra momba ny hoe tsy aresan-dratsiraka le zany raha valy manana zany aza manofy elahy raha Fleury. Akamako akaiky noho ny adevitra tamiko tamin'izany. Ministra izy tamin'izany ary mbola velona izy. Indray tale jeneraly tsy maninona tononona mihitsy. Andriamatoa Rasoza Sarla sy Andriamatoa Marcel Bernard ny adevitra tamiko tamin'izany. Hoe tsy lany lesy zany ny raha valy manana lahy zany e. Raha aloha lesy tsy mavita ako efa voatsoka satria zany asany teny hoe tsy lany ianao raha milatsaka eo. Aleo mifampitrodrano tokoa moa. Tsofina ahoana moa que ça, je suis pas ni nommé ni officiel, j'étais qu'un minable et petit conseiller occulte. Tsy tafeo lesy zany e. Tonga tokoa raha le fahasahina le tena le ino izy teo, le côté téméraire ny ara-valy manana no mivoaka tao. Tena tonga de na miaramila ary tonga de babiny hoe ty kosa misy banky say. Ny organiser ny rehetrarehetra ary tonga de say izy. Manaraka mieritreretra ngiaratsiraka tamin'izany amiral, contre amiral. Nanaraka ny ty mpivarotro nono kely mitafika une bonne partie. Tor général Geba mosa izy anaran'izy iny. Razafin-dalambo, koloneliza, maromaro izy ny tao. Tena betsaka mihitsy. Anika voaterin'ny tsoka, niataka nidina tany amin'ny fiefiny tany Tamatavy. Andriamatoa Ratsiraka Didier. Fambana ny raha valy manana sy ny ekipa ny Antananarivo. Mila fasahiny zany. Tonga koa ny 2009. Tonga ndray koa nisy bandy kely ary bandy kely mihitsy. Nanamatotra kravaty ara tsy hain'le ry akory. Mampiady couleur amin'ny kravaty ara mbola nanahirana be mijery azy. Zara raha nisy an'le orange sy ny karazany nataony adiady teo. Sa le bandy DJ izy eo. Lasa ny Antananarivo ary lasa ny koa ny miaramila. Voatery tsoky ny ara-valy manana. Zany hoe raha manala andrarezina zany. Raha eritreritra zany ianao de mila fasahina. Ianao nefa ny ohatran'ny hitako fihetsika eo sy ny zavatra ataonao. Ohatran'ny hoe zara raha misy amin'ny Fleury. Aleoko takotranin'ny Fleury eo de rehefa anirina any tsika mijapy. Aleo hetsika aty amin'ny Fleury eo ipalon'io. De rehefa miongana ny coco de tsika no nitatiny baolina. Tena zany hoe malagasy tsy ho voafitakareo amin'izany. Tsy ho voafitakareo amin'izany satria androany fotsiny. Raha message viral tompoko. Tena raha hitena hoe amanjapony. Ny olona niakatra avy any ivelan'ny Paris, efa tonga eto Paris amin'izao fotoan'izao malahelo mihitsy satria tsy nahita amin'ny publication ankoreo olona eo. Nanatrika an'le fitsarana Rapitso. Nefa reporté nahembotra amin'ny 30 octobre l'izy. De voatery tsy maintsy manomana zavatra zao andraisana an'ireo olona Rapitso. Maromaro zareo. Message d'encouragement sy ny karazany zany. Tsy midika inona zany nefa. Tsy midika inona zany. Mbola tsy vahoaka zany. Amanjatony zany mbola tsy vahoaka zany. Ny message d'encouragement zany, tsatsany manko aty amin'ny messenger izy matahotra satria
mandefa message satria matahotra ny tamin'ny olona ary ambadiky ery ary amin'ny publication. Zany ndray manko le style zao. Sotra Ersona. Zany ny akamo zany. Ka ho anareo te hilatsaka filoham-pireneny reny. C'est oui, franchissez la ligne jaune maintenant. Ny anahy efa atao ty tolona atao ty tsy janona mihitsy aho. Raha tsy anaponjy ireo bandy reo. Zay na inona soratra soratany zafila, na inona soratany zafila, de tadio fa ny soratra mijanona manana efelatan judiciairement reny zavatra reny. Sy ninona ho azavaiko amin'izany satria ina moa no azavaiko eo rehefa zavatra tsy mitombona no teneny indehana zavatra tsy mitombona. Tadidio fa ao anatin'iny zavatra iny reny iny publication iny article iny dia misy menace de mort. Ary samy mandray izay raisiny tsika menakavy fa de tadio ndrasa aloha alefako amin'ity WhatsApp anao toa tsy mety. Saika alefako amin'ity amin'ity fa tonga hatramin'ny fandrahonana ho faty direct par voie de presse. Tsy mbola nisy mpanao gazety eto ambonin'ny tany ka mpanao gazety no miproféré menace de mort tokoko. Voaray zafila ary tena voaray tsara. Araro tsara ny kafe, ataovy be siramamy tsara, ohatran'ny finananao ny siramamy rehefa tonga any an-trano ianao tamin'izany andro, ka tonga amin'ny katramo mangataka 50 000 na 100 000 FMG. Tsisy tsy mahalala an'izany zafila zany ny garde na ny garde du corps tao an-trano. Tsisy tsy nalala an'izany. De miteny ny olona hoe sa zafila very bainina no manoratra zavatra ohatran'ireny. De hoy aho hoe tsy de zafila loatra no sa fa ny fanahin'ny zafila mihitsy ny efa simba. Fanahin'ny zafila mihitsy ny efa potika. Tsy ao an'ireny zavatra ireny zafila raha tsisy mivola, miainga ny vola, mandeha miditra any am-paosiny zafila. Voaray ny afatra zafila fa dia za zany miangavy anao mba ho ela velona ianao. Zay ihany. Aza miasa saina amin'izay mety efehany ireny. Fa miangavy anao mba ho ela velona ianao. Amin'ny ora ahatongavan'ny fleurirako eto malala any Madagasikara, de tena maniry mihitsy na misy olona 5-9 velona nareo ao iarahantsika mifankahita maso ka mifampijery-tsika amin'izay fotoan'izay. Tena mifampijery ary tena mifandinika hoe hita amin'izay ary zary zafila. Inona mety ho conséquence an'ireny article ireny? Andao atao hoe vitan-dralahy ny mampody ahako any Antananarivo. Andao atao amin'izay. De nareo ve de mieritreritra fa tsy mivonona any amin'izany
Mieritreritra ve laisany fa tena tsy mivonona any amin'izany a? Tadio fa rehefa manao drafitra anankiray dia tsy maintsy atao daholo ny simulation rehetrarehetra. Ary raha tsy vonona amin'ireo simulation ireo ianao dia aza miditra manao an'itony zavatra itony. Aza miditra manao an'itony zavatra itony. Satria tsy ho zakan'ny dozinao ilay izy. Ny simulation anankiray ho anao zao ry zafilahy dia ny hoe isan'andro ianao dia tsy maintsy mivavaka hoe enganie mba haharitsy ity fitondrana ity. Fa raha vao vita ity fitondrana ity dia misitrika any anaty ala indray zafilahy. Kanefa tadio zafilahy, efa hitako ilay fihafenanao. Ary efa haiko ilay style amin'ny fomba fihafenanao. Ianao zao no nitantara tamiko e. Ohatran'izao no nataoko tamin'izaho niafina tamin'ny Ravalomanana. Efa antitra ve ilay roa vao ilevimbelona? Sao dia mba tsy tafiditra ao anatin'ilay avion indray rehefa raikitra ny tokoa. Efa niainanao manko izany ka patrihivoko aminao. Matoa miditra amin'izao dia efa miomana amin'izay zavatra rehetra mitranga. Mivavaha fotsiny ary tena mivavaha mihitsy hoe aharitra io fitondrana io. Izay ny vavaka ataon'ny zafilahy ary miangavy ianao mba hivavaka. Raha sanatria ka tsy mahomby izy dia eto aho no miresaka amin'ny mpanaraka anahy. Ary misy zavatra ihany tsy maintsy hifampitenenana satria ny marina rehetra dia tsy mba tonga amin'ilay fitenin'ny malagasy hoe tsy filaza. Fa ny marina rehetra dia tsy maintsy lazaina eto amin'ity fandaharana ity. Zao ilay izy a. Moy Ambalavao hoy izy zafilahy Ambalavao. Ambalavao e. Zao ilay izy a. Tsapan'ilay fitondrana fa mandroso ny zavatra ataontsika. Aza mieritreritra ho anareo hoe ity Facebook ity ihany no tolona na hazakazaka na komba ataon'ny Fleury Rakotomalana. Tsy vao androany ny tolona ka niezaka hametraka rafitra mety sy tsara ny Madagasikara. Fantako tsara mihitsy izany atao hoe ahoana ny manala olona anankiray eo amin'ny fitondrana. Fantako tsara. Indrindra fa hoe olona manao ny tsy mety isan'andro isan'andro. Fantatro izany ary tsy hafeniko fa haiko hoe aiza ny kitihana dia marary io. Inona no atosika dia vita io. Fa misy etapy izany zavatra rehetra izany. Fa na izany na tsy izany dia tokony ho tsapanareo koa fa ny olona tsy mipetra-potsiny ary fantany hoe ny tena bazy n'ireto olona reto ary ny tolona ny zavatra ataon'ireto olona reto dia raha vao potika Fleury dia vita milamina daholo ny rehetrarehetra ary tsisy sa hijorotsony. Matoa ny olona tonga hatrany amin'ny hoe
menace de mort ohatran'ireny azafady nefa ho alefako mihitsy manko le izy ho vakiako aminareo le izy de ho hitanareo hoe mitsapanareo hoe tena efa tsy mety kosa zany fa bon tsy maninona zany fa fomba fiady daholo zany samy mazaka ze fomba fanaovan'ny olona ny kombahany eo sy miteny amiko nareo zao hoe Luc Hervé mampanompo anao manao diffamation aleo izy tabataba tsy Luc Hervé mihitsy no adversaire-ntsika aleo izy aloha mba tabataba ao fa tsy ny adversaire-ntsika andro kely reny tsy matotro reny zany zay no tena marina aleo izy tatatata ao voakiko aminareo le andalana misy an'le hoe menace de mort dia ahafahanareo mahatsapa hoe dangerosy ary efa hoe tsipaky ny mialaina ozy izy le bandy zay dia le potentiel d'effet de bonne volonté peut recevoir par les services spéciaux. Voilà. Et nous hein? La poursuite prend fin soit en toute légalité, soit aussi une manière qui tient plus de l'enlèvement pur et simple. Je répète, soit en toute légalité, la poursuite prend fin, soit en toute légalité, soit aussi d'une manière qui tient plus de l'enlèvement pur et simple, par les services spéciaux ou des chasseurs de primes. Au cas où des difficultés d'ordre pratique et légal empêchent les bras de la justice d'agir en vertu du droit. Nous avons cité la conduite d'Adolf Eichmann, fakt important d'Ouzan Desewe et Noutsar, mais que finalement la poursuite prend fin, soit en toute légalité, soit d'une manière qui tient plus de l'enlèvement pur et simple par les services spéciaux ou des chasseurs de primes. Faut louer nous, hein. Dafundai, principal responsable de la mise en œuvre de la solution finale, plan d'extermination. C'est maintenant un papy qui vit son séjour en prison. Oui, bon, voilà. Ben Laden, lui, a connu la mort tragique de la vie d'experts internationaux. Il devait répondre de sa responsabilité dans les actes de terrorisme pour lesquels il est accusé devant un juge et dans le respect. Du coup, son décès serait une sorte de regrettable accident, une arrestation qui aurait mal tourné. Ben Laden a un regrettable accident, une arrestation qui aurait mal tourné. C'est une phrase qui est à là. Ça, ça va être une quotidienne. Azadino, fa ao aorian'ny zafila dia misy olona mampiasa azy ery aberirika ery. Eo aberirika eo amin'ny trano mena. Azonareo. Menace io raisitsika ho menace. Menace d'enlèvement et de mort mihitsy. Une sorte de regrettable accident aussi. Une arrestation qui aurait mal tourné. Zao le izy ianao mihaino io
Ianareo zay ieno amin'ny rediffusion rehefa tapitra ity, misy mako zany. Vao tapitra ity tonga de efa olona amin'arivony mihazakazaka mijery ao anatin'izany ny foza sy ry zalahy mianakavy. Zao ny zavatra teneniko ho anareo mpanaraka anahy. Ny aloha de tsy hajanoko ty. Fa tokony ho fantatrareo fa misy olona mirepresente ny tolona zay eritreretinareo amin'ny alalan'ny injustisy sy ny zavatra tsy rariny rehetra mitranga any Madagasikara. Fantatr'ireo olona ireo fa ifleurira-Kotomalala zay. Izy no mitatataty eo ary izy no mitabataba isan'andro tranandreo mila mpangino io bandy io. Tsy nandaika ny karaoty matevina, tsy azo laviny zany, vola be. Fa efa fantatro ny manan-karena, efa fantako kokoa ny tsy nanana, ohatran'ny tsy ho zakako le ahitan'le zanako miaingo be, mivady aman-janako miaingo be, fa vola amin'ny alalan'ny ranomason'ny olona sy alahelon'ny olona ary henatra ho anahy eo anatrehan'Andriamanitra ho voavidin'ny olona ny amiko, ho voavidin'ny dralahy ny amako, ary tsisy antony akory tokony hitenenako eto raha olona ohatr'izany aho. Tokony ho fantatrareo ianareo zay manaraka anahy fa amin'ny alalan'ny fanampitehana Rakotomalala Fleury de vita koa ny tolonareo. Na nareo any Madagasikara, na nareo zay mieritreritra an'izany ety andafy. Vita hoy aho satria tamin'izany andro rehefa mivonona, rehefa migadraina aloha tsy mampitovy ny tenako amin'ny Nelson Mandela, Sanatria. Je suis loin de l'être. Même dans la phrase ity alectue ne vécu là. Fa nisy fotoana maromaro tsy nahitsika ary tetany izay ny mpitolona sud-africain ary mbola any am-pigadrana i Mandela no manoratra ahafahana manetsika ny tolona tao Afrique du Sud. Rehefa maty ny londoa ampisorona ka nenjehana ka mivonona de matetika ny tolona ohatran'ireny vita ary manjaka ny tsy valahara rehefa avy eo. Thomas Sankara, izy ty filoha anankiray le adiniko ny anarany, assassiné-ko. Tenako tsy filoham-pirenena fa je suis un journaliste engagé, journaliste d'investigation et engagé. Mampatsiahy anareo mampatsiahy antsika fa raha mieritseritsy tsika hoe andeha lavitra amin'izany resaka tolona ny Madagasikara zany ankoatran'izay zava-bita sy ireo lanceur d'alerte any Madagasikara miara-miasa amin'ny monde justice, miara-miasa amin'ny tenako direct, ankoatran'ireo le manampinampy amin'izay zavatra tokony ho vita. Tena miteny aminareo aho fa lavitry ny hafa ny kitay.
lavitry ny afo ny kitay satria raha mieritreritra nareo hoe ametraka tolona goavana sy ametraka tolona tena hoe mandeha am'izay lominy de fa elitsika no nandeha ary nanao ataky judiciaire sy juridika afaty andafy par rapport amindreo olon'ireo manontany ahako nareo hoe aiza foana ny action e ireo ny action anontany anareo aho hoe aiza ara ny implication anareo ao anatin'le zavatra ne serait-ce que pour l'honoraire de l'avocat en question qui va faire l'affaire et qui en est le spécialiste, le seul et unique spécialiste en la matière, qui a fait tomber le président sud-africain, qui a fait tomber le président tunisien. Vous croyez que il suffit de parler, ça coûte de l'argent. Et on n'est pas nombreux pour rien. On n'est pas nombreux pour rien. Fa raha tsy misy ny implication antsika menakavy hoe ndao ranga hiatakytsika fa tsy défense ohatran'izao dia aza mieritreritra zavatra maro fa manjary manamamy fotsiny satria tsy ho lasa lavitra akory ifandehany combat. Reny zavatra procédure ataony amin'ny gazety reny zao de fa ça coûte de l'argent efa honorer indray reny. Tsy maintsy lazaina ny marina, tsy maintsy tenenina ny marina, fa tsy miafinafina fotsiny any ambadika any ny sasany de mangina toy ny silence inaudible. Zany nampianatra ny zafilahany zany. Nanao cours magistral mihitsy izy amin'izany psychologie zany hoe inona ny atao hoe silence inaudible, ino dizy teo tsy inaudible fa mafy no miteny ny silence. Kanefa ty silence ity ho an'ny hafa de fialana andraikitra efa te hieritreritra anao tolona lava. Imagine ao, admete ao efa naveriko ty tantara ty ndray indroa fanoteliny amin'ny ty azo miteny an'izany ary farany androany. Fa heureusement c'est pas mon cas. Je vendrai jamais mon âme avec des ennemis pareils. Za ozy izy Fleury tsy mahavita tsony raha hitolona ao amin'ny malagasy zany. Tsy fantatry ny malagasy zany ateo mitolona fa ianao no faty irereo, ianao miditra violent, ianao indray raha mivoahompana izy menakavy ozy. Ny aloha manompa anahako de ny ekipan'ny Andry Rajoelina fa tsy ny akama miaraka amiko Soran'Andriamanitra aloha. Za ozy izy manohana ny Andry Rajoelina fay aozy izy miditra violent mandony honoreran'ny avocat tsisy hitany olona. No fitiavana an'le tanindrazana ny gadagada fotsiny tena hitany tena natony ny tena nianatra mafy ozy. Hitany tena tay zany hitany tenako tay zany niditra violent ozy izy mainy takiny iny ary fay mihitsy ao izy
Za mivoaka avao ny eritreritra hoe malagasy be dia be ny tsena ozy izy. Olona 5 ny teo ozy. Mandeha ny honoreran'ny avocat tsisy nandoa ary tsisy hita ozy. Faya Fleury ozy. Lalatiana Rakotondrazafy io. Inona ny vava nataonareo? Inona ny vava nataon'ny malagasy momba ny Lalatiana Rakotondrazafy? Mpamady ke, zao e, zao e, zao e. Tamin'izy nisy problema ve teo ianao? Teo ve ianao? Tamin'ny Fidèle nisy problema tao amin'ny gendarmerie. Tery à Betongolo, teo ve nareo? Tamin'ny Fetson, naletriky ny olona tany Ambatolampy. Giadra Soso, nisy teo ve nareo? Nanampy azy. Fa dia nitsetra fotsiny, mampalahelo, mampalahelo. Izao dia à distance tsika menakavy no miteny hoe mampalahelo ny malagasy amin'ny zavatra mitranga any amin'ny firenena. Dia tsy tsapatsika akory hoe zany tenintsika zany ne dia midika fandraisana didy. Inona ny andaniana andro ianao ny Fleury eto isan'andro isan'andro? Raha ohatra ianao tsisy fibrana patriotika ao anatinao, matoa ianao mizatra mianao ny Fleury manaraka ny Fleury eto. Rakotomalala, na i Voatavo, na i Loks, dia misy fibra patriotika ao aminao, misy afo mirehatra ao aminao hoe tiako ny tanindrazako, tiako ny malagasy. Fa eo ny mahasamihafa amin'ny malagasy sy ny sinoa. Eo ny mahasamihafa amin'ny malagasy sy ny arabo. Eo ny mahasamihafa amin'ny malagasy sy ny karana, zany hoe ny indiana zany. Ny an'ireo olona ireo, raha vao mikitika an'izany atao intérêt général, raha minitra izy menakavy, tonga dia ny an-dalambe ary mizongozona ny fitondrana. Jereo no manuel de l'histoire. Tany Tunisie nisy an'izany hoe niakatra ny Lafarinina, saika niongana ambakin'ilay fanjakana. Lafarinina fotsiny. Tsy fantatrao ny adidy tokony ho raisinao hoe inona tokoa ny tiany tokony hifanampiana. Inona ny tiany tokony zao? Fantatra ihany ane ny hoe raha olona vao vitany ety zavatra ity dia jereo misy à peu près any amin'ny 3000, any amin'ny tonga dia 2100 personnes manaraka eo. Raha io 346 personnes io andao atao hoe fahavalo ny 150 amin'io. Dia 150 zany no ambiny ao. Ataovany manao latsakempoka hoe tairra nga fa tena tsy akempotra ity fa revetsika mandrana. Hitanao ny conséquence an'izay. Hitanao ny conséquence an'izay. Ary tena rapide, satria mazotozoto ery ny avocat, mampiditra procédure. Oui, mazotozoto mihitsy ny avocat, mampiditra procédure sy ary tena maimaika mihitsy mandeha amoaka an'izy ary amin'ny alalan'izay, izay ihany hatreto aloha raha mifatahorana sy mahasakaletaka amin'ny malagasy no ampiozongozona an'io fitondrana io, satria marina ny dossier. Azo apetraka momba an'ireo. Maro e. Nanareo any ary malala hoe tony tokony atao an'izao, tony tokony atao an'izao. Misy société aty miretrikombakomba amin'ny resaka corruption any Madagasikara. Azo entina tsara eo amin'ny tribunal européen. Misy tribunal spécialisé an'izany aty a Frantsa. Fa ianao tsy tonga saina hoe saky mahita ianao roviana ihany ny action.
aza petraka amiko tsony zany fanontaniana zany rehefa tsy avy ianao vonona amin'ny implication amin'ny lafiny maro manjary manamamy fotsiny ny fotoana ohatran'izao manko sady fanaovana bilan ihany koa fanaovana fiampitana amina pont anankiray hoe eo amin'ny tsotsorimamby isarahantsika menakavy zany amin'izao zay mihitsy le izy eo amin'ny tsotsorimamba isarahantsika andrososa embotra tiako be le tenin'le ahama anankiray zay hoe za ozy izy bainona tsy ao aorinanao fa akotehanao miara-mandrosotsika ozy merci bainona merci amin'le frappy saotra n'le mpandefa message manome encouragement farareno nivadika saosy andoavana honorera de mety nylay le izy ho avy any amin'ny 13 mai fleury fa aza matahotra anao hoe ho avy eny izy amin'ny ora tsy ampozinao izy no milatsaka eny tapona ny dominao am'izay fotoan'izay marary ny andohanao ka zay le izy afatra ho antsika menakavy hoe tsotsorimamba isarahantsika zao satria tsy maintsy eritreretina ihany mivady aman-janaka ahoy tsy maintsy eritreretina mivady aman-janaka za tena misaotra an'Andriamanitra mihitsy tena misaotra an'Andriamanitra men'Andriamanitra vady endry hoy le vadiko anao rehefa avy mivavaka zay tsy membotritsika dada midiky zao ozy izy fa tsy tapony zareo mihitsy ny zavatra ataonao ary za ozy izy vao nahita n'iny succès tamin'ny 12 septembre iny de efa fantatro hoe tsy maintsy misy ataky enjana intimidation enjana ho ataon'ireo fa tsy intimidation iny tompoko fa tena manao action izy tsy ohatra ny atsika teny fleury ato de mandeha mimpanaraka hoy Andry Rajoelina tamin'ny 2009 zao tsara ny nataony tamin'izany isy problema ve ozy izy tao aorinako nareo rehefa raikitra ozy izy niaraka anenjika nerika ozy izy tsisy olona tsony tao aorinako tao mariny zany nefa tena mariny zany rehefa nitsoka tao an-trano ny Andry Rajoelina nisaoty tamboho nandeha tany ambadimbadiky tany amin'ny tanimbary-tany nafenina tany an-tranon'olona ray na roa no nasa nandray ny Andry Rajoelina ny afo natao an-tranony tonga amin'ny fizarana toerana tonga daholo ty atsangatra manora an'ity manatitra CV tsy menatra akory tena tsy menatra akory rehefa nanao ny tolony Ravalomanana raikitra ny ankanenjika tsisy olona tsony tao aorianan'ny Ravalomanana nifasahiny nentiny tao tonga ny fananganana gouvernemanta na ny conseiller tsy menatra akory nandra reto ry ziro ety raha masavomanga rehetra manatitra CV
engany mba tsy ao anatin'izay ka zay filorirako ty malala satria tsy maniry an'izany izy hoe oravalomanana na ho andro rajoelona fa lasa saina amindretonareo hoe teanao nareo nefany totrany tsy hitako akory olona ray na roa ihany na telo no sahany Madagasikara ary mbola olony fleury ihany nefa zany ankabeazana mba tsy tenenako azy eto satria napotika any ekipako tena miteny aminareo a misy oloko misy olontsika kiadrany tamin'ny morany a anerinany zany lazainy hoe izy na izy avy tsy vitan'ny kobakambava ity tolo ity na hoe vitan'ny fetifety sy ny fandonam-bera fa mila fieritseretana lalina ka rehefa masa manarahana ny atao hoe masa de masa amin'ny lafiny rehetra na amin'ny totondry na amin'ny komba na vola na hevitra mila fasahiny eto de mampitandrina kely mampitandrina eto zao rehefa ao anatina tolo loatra an'izao de tsy maintsy misy foana ny infiltré na ny infiltration tsika ara-manana any amin'ny présidence any any amin'ireny ministère reny kory zareo ny tsy anana ato amintsika rehefa vakinao mako le corn'le article vakinao zay le izy hoe ianao tsy mpanao investigation fotsiny amin'izao sous-estimen'ny olona mako zany ary zalahy rehetra surtout zany fa misy bazy mba nampianarina anao sy ny anaranao jerenao ny corn'le article de afantaranao hoe misy olona manome information am'le mpanoratra am'le la gazety mampitandrina le roa tsy vehivavy fa lehilahy mampitandrina tena tonga de azonao an-tsaina mihitsy le formula io mako zao re olona mba jereo zay mba ianaro zay hoe Agatha Christie zao rehefa manoratra de tonga de fantatrao hoe na tsisy nefa rovotra dollar le boky de fantatrao hoe Agatha Christie zany rehefa manoratra zao momba Malcolindra de fantatrao hoe iza moa vile moa manoratra zany rehefa mamaky boky ianao zao hoe miainga le vakin'le boky de mamaky ianao na tsisy ninona ary toizana hoe Guy Descartes zany mamaky an'le article an'le gazety ianao de tena hitanao misy extrait hoe ianona io mivoaka le information ary tonga ny information heureusement fa misy ihany koa natao hoe bluff politique tany eo mako nafatarana hoe
ity bandy ity nanome an'io information io. Any amin'le tena mena diso izy sy information diso nandehanany de any amin'ny la gazety le izy no hitanao avy eo. Je ne suis pas dupe, mon gars. Attention, je ne suis pas dupe. Anisan'ny sarotra ary tena enjany zany hoe manolo-tsaina sy miara-miasa amin'nga Ratsiraka Didier zany. Anisan'ny enjana ary manahirana ny mi-interpréter ny fomba fitenin'ny professeur Albert Zafy. Anisan'ny tena manahirana mihaino ny teny direct ataon'izany ray aman-dreny Monja John zany. Nanana chance fréquenter an'izany olona na mbola tanora ireo olona ny teneniko reo. Nanana chance ary isorako an'Andriamanitra. Fa nampianatra anazy zavatra be dia be zany olona zany, reo olona reo. Akoatran'ny hoe zay efa mba haiko, kely mba haiko. Ny tueur en série, ny ahafantarana azy hoe Yann nanao an'io na Yann, les modes opératoires. Fantatra amin'le hoe petraka etsy le vazy, de napetra ny tetsy ny sotro, de napetra ny tetsy ny lakre, de tsy miova mihitsy iny. Fa tsy fantatry ny olona, miezaka ny manao contraire an'iny le tueur en série, fa tsy maintsy misy foana base mijanona. Information erronée na hoe avy amin'ny hoe hitsapana olona, il va se reconnaître, bien sûr. Tsy antso ahy izy androany, fa mety rapitra izy no hiantso. Fa aza miantso ahy le roa fa tonga de koboko hoe vao maika confirmer ela le izy. Zay ny amin'iny. Fantatray zany hoe izy ny infiltré aty aminay, ary tsy olana aminay zany. Latsiny aminareo aminao, tokony mihitsy hoe ianao satria anankiray le izy, sababaky reny, sababaky iny, fa tsisy zavatra atao miafina amin'ny maizina ka tsy hita amin'ny mazava. Zay ny amin'iny, voaray ny afatra, tsy mifezaka ny aty tokoa. Toy foana ny tolona, na iny kidona, na iny kiantra. Zay ny nandefasana ny Rangabory. Izy teo, izy naran'lery teo, izy moa izy teo, misy Taboska teo. Revirevy, maninona ozy lery teo? Revirevy redredy. Tsisy zava-bita ozy lery. Ren'ny Janakela voafitra. Mialatsiny fa zay ny tenin'ny Boska. Ay izy. De sady karazana hoe mialatsiny hoe remontrance ve zany ataoko zany sa miady monesté sa inona, mila sensibilisation, mila implication amin'ny ankitiny. Ny teniny antakaran'izay, isika mianakavy raha androso amin'ny lalindalina kokoa. Fa rehefa tsy zay, de ho hitantsika eo ny tokony atao sy ny zavatra tokony hitranga, satria tsy ho araka le engagement
tsy ho araka. Azao fotsiny tadio e. Rehefa akama ao anaty komba, dia akama hatramin'ny farany. Fa rehefa vita ny komba, ary mba mitonatonana teo atsika namana, mpinamana tsika, azafady a. Tonga dia mialahalavitra be mihitsy fa tonga dia mety ompa ny valindrena felaka tamaina, satria ao anaty komba ilay olona, tsy fantatrao. Lalam-pahamody mamono sofina na miantso ara tsy ataony dralahy. Rehefa tonga ny anona dia tsika moa mpinamana, zao le izy. Bon, izy rabosika teo. Dava re. Teo rabosika. Sampelele amin'ny fatamkarabola Vola tsely sy mpambolany angolangola Kotene masambosa tevokody mora Asio ny tombony foteny tolatola Ze bandy misôsy miaraka amin'ny vosola De tsy minambasy ananatronony Kefa misipity bekisy maiafy plis Tsy maintsy mandeha taxi Izy efa tsy mandeha tongotra na taxi be Tefa mizeo dede Aki DJ Tena ngale DJ Tongo président tamin'ny azade Mila miova amizay tsy manao toy talo Efa olo malaza vety tsy ande tongo sasony Omaro tena ninana mofo manasoka Zao mandalo amin'ny fiara tena misakafo vahoaka Mevitra azo izy ty Manambony tena Soaritazy karena vety saka tena Fiara natsanona vola nananao atsiny Ndana mandeha ihany sara iny taiko iny Efa eto Gasikara fa tiany Ilaorina vautsapala Teta fiainana Nefa eto Gasikara nefa tiany Ilaorina vautsapala Kesa pandeha, kesa frero Mbola tsy manadino lefita, mbola bombin Saina nanakay fa manofinofy tingo Kilalao fotsiny nofy, efa lasa klito Life mila fory, fampisana ny vohozongozo ny fory Ampianazy misy eo fa tsy ny fory Ande anaovako vondory, mamory Na ananako impory Mbola tsy lesy Mbola tsy miova anaty Raha tsy mety miakavanana amin'ny akafian'ny presy De mivoliko afeniko trety Efa eo mbola ataoko maty fa tsisy mpanahiko hety Fa haiko Enare, amarantsika efa fantatritsika menakavo zany fa amin'ny 30 oktobra ny fitsarana intimidation daholo natao tamin'ireny zavatra ireny masatsika ho matoa manao amin'ity zay tadio zay ka raha masahanareo manarahana ary manaraka tsy midika hoe manara-pona fotsiny amin'izao fa midrisika raisiko tadio fa tsy kely midrisika raisiko fa nilaza indray efa nisy menasy tonga taty amiko ohatra mezan'ny olona fotsiny mieritreritra amin'izany da angambany hoe moramora vakio tsara iny gazety iny hitanareo fa misy menace d'enlèvement misy menace de mort amin'iny anao mandram-piona antsika menakavy a tsisy vaovao hoe olazaiko andrany ankoatran'ny hoe nienjana sy nigrevy ny vahoaka any Dilamena any Mora-Ranokiroma zany ary saika nakazy-tanana hony ny tale général zany ary nikorotana ary voatery niantso renfort avy any Ambatondrazaka
ny talehan'ny orinasa Croma. Manomboka mafana zany ny raharaha ka dia avontsika. Daholo Salama tompoko manasanao mba hitatanao volanao. Salama tompoko nareo rakizy PDB, EPP, collège, lycée, université. Aravaina koa nareo ray aman-dreny sy fanabe. Mpampianatra andao fa hiresaka zava-dehibe. Aleo avy de mitsirina mivoamasony avy hatrany hoe vola ny tena ho resantsika androany. Io ny mampandeny zavatra rehetra eran-tany. Zay miasa de mahazo, zay mahazo de mandany. Ozatry ny fiainana ny volo ny fitenenana ka voan'ny kirampy raha tsy asiana fitandremana. Raha vola mety manana betsaka ianao androany fa raha vao tsy mahay mitantana ray New Zealand andaovany dadasy ny en'ny ekolazinao. Vola freko tena koa ny kilalao. Vola ravitoto sy ny vary amin'ny kilao. Ny vola na izaho miresaka aminao zao de mbola vola. Tina tongavana de hoe mila fianarana. Dian'izao ny vola de tokony hainareo tantanana. Tsy ampiasaina fatany fa tena angonina tsara. Amizay boky na le ozatry ny fiainana nefara. Zao de tafiditra anatin'ny fankalazana. Ny herinandro ny vola maneran-tany ka ny tanjona de hoe rehefa aveo de ahay mitatam-bola rehefa miboaka eto nareo. Mety hoy nareo hoe Saina mbola mikarama. nga ny fitatanam-bola mo mila miandry an'izany. Fa nangode zay omeny dadasy mamaza de mody ataovy an'izao hoe Vola azo tany ampiasaina. sanandro ohatra ianao mahazo 500 ariary. Manaova karne de mianatra mitsinjara. Ary zato atao fre, ny ary zato lokazy vary, ny ary zato atao gote de ny ronjato atao hoe zazy. Vola nidra 500 ny voaka 300. Ny ambiny ronjato de alefako makato de angonine atao anaty boatin-drakitra satria masoa aloha vao mahafinaritra. Raha kely nareo de mahay manangona mitahiry. Rehefa lehibe tsy ahita olana firy ka zay tianareo vidina nareo aza ho variana hoe Lasa milion ty le ronjato fahiry. tombo mantsinareo isondrotra kilasy tombokoa le vola atsy anaty boatin-drakitratsy. Rehefa kelikely iatery tsisy plasy anokafy konty amizay fa zany zao tsy ratsy. Raha tsy ampitaony ianao teneny dadasiny satria afaka miantoka anao mantsy izy reny. Le boatin-drakitra hoe efa miateritery terizao le mifiterizana azy so de very. Eo banque microfinance en caisse d'épargne de ny azo hitehirizam-bola ny tena marina. Eo koa ny trano fiantohana amin'ny positra tsinjo lavitra. Samy mahasoa reo vidio zay mahafinaritra. Tsikitiana fa zay tehirizina rehefa ao de ao fa tatano tsara kosa ny eny ampelantananao. Izy tanàna kayety nanana composé de ty ambiny kely ty no anaovako FB. Zay mihitsy fataro aloha ny zava-dehibe hoe le gemme amin'ny FB sa le moyenne ambony be. Zava-dehibe mantsy ny fahaizanao mamaritra ny hoe mahasoa aloha vao mahafinaritra. Mahaiza mampiasa vola de aza dino manangona. Io lasa olon-dehibe mahay mitantana amin'ny tanjona fahazarana tsara dian'izao io de atomboka raha ozatry ny fiainana malety mijoko de ny elebe nareo. Ny tombony taona efa tonga saina hoe dadasineny tsy hoe foana vandray andro hoany de tsy maintsy ho tapitra ny andro. Eo ianao le miteny hoe So ihany afa nanangona. tsarovokoa fa ny fahaizana mitatam-bola de tsy ny fahaizana manangona ihany akory. Fa io mila tsitsiana rehefa azo mila jaina ampirimo amin'ny toerana sahaza fa zasom-baina. Mpianatra eny katsokana azo gory sy ralahy matevitevina ihany ny vola voaray. Izy avy nihinana frity mélange en saosiny nofondainy le vola de naletiny tao apôsiny. Simbary le vola tsy nisy netinandray sady namofona ovo ny rovotra tsy milay. Miteo izy voafay nanao hoe takizay nanokam-bola kely vianana portafay. Tao arinan'izay de lasa ndray ny sainy hoe efa 2017 zao sika ny miaina tsy voatery taratasy na viny vola ho ampiasaina fa telefônina na karta fotsiny no ilaina. Amizay koa tsy de misy vola be mivezivezy feno sary bosy ranonana ary mayonnaise. Ai, No sady efa melebe zao ny tena de mba mistyle amin'ny carte bancaire. Ka rehefa lehibe mantsy ny tena de tsy miankina firy-tsony amin'ny dadasiny rehefa hitahiry vola efa mavita manderery de mba manontany kely hoe zaho ve tsy efa milionnaire. tanjona toritry hoe ny fananakarena fa le fanatanterahana le nofinofy kely. Azo io tanjona ho katarina de ny any am-pianarana raha zao de miketrika tsy maintsy tratry ny fara. Ka ny fahaiza mitsitsy de manomboka ao an-trano. Jereo ohatra ny fampiasana jiro sy ny rano. Telo koveta ve ho tapitra nasana loha fa mba sainitsaino le facture zay ho aloha. Manampy ny ray aman-dreny atsitso koa ny jiro amizay miaina ny vola aloha rehefa tonga ny facture. Fa itombo kosa ny vola ho voatahiry mahasoa vao mahafinaritra ho avery pimpiry.
mampatromboka anatin'ny anjerim-panontolo raha te hanao zavatra zamiandro be vola fatomboy am'izay ananana eo ampelantanana de porofoy fa tompony nareo amin'ny fitatana aza zatra miandro fanampiana no avy jerena de tianao zavatra mihitsy ve raha tsy asisy tena raha iso mitanjony io fa rehefa izy vokany mantsy ho tonga ho azy eo ihany ny mpiara-miasa sy mpanampy afaka mamorona zay asa tianareo satria ny fahaizana efa ao ny vola ny angona rahateo tsy vita teo fa mbola hitadindray nareo miasa tsara miasa mafy mahazo volandray aveo fa zao aloha de mahazo to mianatra ary angavidinareo ray aman-dreny mba hampafantatra ny mazava-dehibe ny fahaizana amin'ny tatam-bola mitsitsy manangona mahakolokolo atsipoko ny teny ho anareo mpanabe tsara ny devoir sy ny lesonerany kahe fa amafiso averimbereny de ampitaony afatra hoe mianatra manangona mahazo lafatra eny fanan'ny olon-drehetra mihitsy ketrika mitady manangona mitsitsy ny ankizy aleo kely mihitsy de zarina lohaloha ny fenona voniaro solo tena mpanjakany apitapitao manekizy ny tanora am'izao fotoana zao de mila taranja vaovao ampioray ny matiera fanabeazana ara-bola éducation financière eo ny ministeran'ny vola sy ny ministera maro ny trano fitehirizam-bola mifangaro sehatra tsy miankina ny fikambanana samihafa indrindrinareo ankizy tanora tsy maintsy tafy ka zay zany ny rakizy ny devoir de maison question comment bien gérer son argent alefaso atomboy fa tena zavatra tsy sarotra de azadiny masoa aloha fa mafinaritra hoe ahoana masoa aloha fa mafinaritra ny masoa aloha fa mafinaritra maheno a masoa aloha fa mafinaritra ny masoa aloha vao misaotra to